Lafim-baovao afa-tanteraka indray kosa toy ny fanadihadiana mikasika ny fahamaizan'ny Brown Jirama tao Fianarantsoa raha ny fanazavana izay noentin'ny Tale Général'ny Jirama fahamaizana izay nitranga roa herinandro tao aorianany nanomboan'ny ratissage na ihany koa ny fijerena akaiky ny fomba fiasa sy ny fitantanana teny an-toerana. Mikasika ny fahamaizana zavatra nitranga tany Fianarantsoa. Bon, ino moa zany ito zay mbola miandry ny résultat ny enquête. Ny enquête no amaritra hoe inona marina zavatra nitranga tany, iza no tompon'antoka ta nanodidina reny zavatra reny. Fa ny feno zavatra retraceko aminareo dia hoe nisy équipe mixte zany avy taty Antananarivo niaraka tamin'ny équipe ny Fianarantsoa nidina tany nanao action de ratissage. Zany hoe nijery hoe manahoana ny situation ny exploitation any sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny raharaha ny Fianarantsoa anatin'ny fitantanana zay ny rahambola zay ny varotra ny vola sy sisa ny famatsin-jiro famatsin-drano nijerena zay rehetrarehetra zay. Efa misy 2 semaines latsaka kely ny équipe nanao action de ratissage zany any amin'ny plus de 15 personnes zany nidina tany dia maro ny mazava ho azy, maro ny zavatra hita tsy dia manara-penitra tany. Za mbola tsy teny aminareo inona fa maro ny zavatra tsy manara-penitra hita tany Fianarantsoa. Kanjo moa reny zavatra nitranga mainy ny trano Jirama, misy bureau anankitelo, trano commercial, tranony any amin'ny service ny approvisionnement sy ny magasin Jirama zany may. Ka zaho mbola tsy teny hoe inona ny zavatra manodidina fa le fait zany retraceko aminareo hoe zany ny zavatra nataonay inona ny zavatra nitranga dia efa misy enquête any amin'izao fotoana zao ny enquête no amaritra ny tena zava-misy. Misy fanodikodinana ve zany tao Jirama Fianarantsoa zay tena bon fanodikodinana moa ilaza hoe misy zavatra tsy nanara-penitra zany tao zay ohatra ny amin'ny fitantanana ary zaho mino fa tsy Fianarantsoa rehetrarehetra satria Fianarantsoa zany iny fa hojerena koa zany amin'ny faritra hafa ary nanomboka teto Antananarivo. Nanomboka teto nge efa nisy action de ratissage tamin'ny angamba Antananarivo ny zavatra nitranga tamin'ny Tondasa iny nisy action de ratissage natao teto Antananarivo niaraka tamin'ny Bianco raha niaraka tamin'ny équipe na task force natsangana teto ijerany zay mangarahara amin'ny fitantanana tato amin'ny orinasa Jirama zay ny Bianco tao, ny ministère ny finance tao, ny ministère ny énergie ny Jirama ary nanao rapport systématique tany amin'ny primature tany amin'ny primature tany amin'ny ministère mpiahy Jirama, ministère ny finance, ny ministère ny angova ary ny ministère ny rano. Ka io zay action de ratissage nananganana ny task force zay no ny décentralisena io naparitaka eran'ny région izy mikomansy amin'ny Fianarantsoa ino zavatra nitranga.